andiny voalohany hatramin'ny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy. Efa io mahatsara ny fifankatiavana, endre tsara sady mahafinaritra raha ampirahalahy miara-monina tahaka ny dililo tsara amin'ny loha izay mitsororika amin'ny somotra, dia ny somotra arona izay mitsororika amin'ny morotongotra akanjony, dia tahaka ny ando any Hermona izay milatsaka amin'ny tendrombohitra Siona. Fa voadidin'i Jehovah ho eo ny fitahiana, dia fiainana ho mandrakizay. Amen. Teneno ny eo akaikinao, didian'i Jehovah ho eto ny fitahiana hoe. Fantatrao ve fa ianao no ifantohan'Andriamanitra? Tena mino an'izany ve ianao fa mifantoka aminao Andriamanitra? Mitsinjo anao Andriamanitra? Be da be ny olona maniry ho tonga eto, fa ianao no tonga eto. Be da be ny olona manam-pahafahana te ho avy fa tsy afaka, ianao nefa tonga eto. Mitsinjo anao Andriamanitra. Salamo fa 4:7 dia hiala eto ahako. Zao ny voasoratra hoe Salamo fa 4:7 hita ianao avy ao Ziona anie Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Teneno ny eo akaiky. So
tsorana avy eo anatin'ny fona tsiraray avy fa mendrika ianao Jesosy ho anao fankasitrahana mandrakizay mandrakizay androany dia miankoky eto anatrihan'ny fahalehibiazanao zay fa ianao rery no Andriamanitra tsy misy mahasolo ny toeranao tsy mahita zay Jesosy naiza naiza ary tsy ezaka nitady akory fa ianao rery ihany no Andriamanitra ianao ilay namonjy anay Jesosy ianao ilay natozo amin'ny fiainanay tsiraray avy dia ianao rery ihany miankofa anay sy hoderahanay mandrakizay satria Andriamanitra ianao ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka sy tompony tompo misotra Jesosy halleluja halleluja Derek lazo Andriamanitra ianao Andriamanitra iana mendrika ny anaranao mendrika ny anarana fa mpanjakana ianao fa mpanjakana iana masinindridrana Davidskano e Andriamanitra ianao tompo Andriamanitra iana mendrika ny anarana fa mpanjakana iana Mendrikano e Andriamanitra ianao halleluja Andriamanitra iana mendrika Jesosy mpanjakana iana falebiazanao nani chamila ni falebiazanao dira silmaza onorere dira sinila nu mejikana fetfuna jozorejo Jesusia Let's
sandrata tompo raisy mitoeranao Jesosy raisy mivoninahitra ao anao rerianina ndraiky Jesosy tia hanambary zay androany eo aminao rery ihany Jesosy eo aminao rery ihany no mampita fiainana aiza moa no alehanay Jesosy ho any miza tokoa moa zay Jesosy fa eo aminao rery ihany no mahatsara anay verina izay Jesosy raha lavitra anao tsy mahay manao na inona na iny izay raha misaraka aminao izany tianay hifikirana aminao foana Jesosy dia hanambary zay androany aiza tokoa no minalehanay afa-tsy eo aminao rery ihany alleluia izano ale raha tsisy anao aizao no andeha raha tsisy anao aizano ale raha tsisy anao eo anatrehanao anatrehanao tompo anatrehanao laso esano ale aizano ale tsisy anao aizano andeha Jesosy aizano andeha tsisy eo anatrehanao rery ihany Tina be Jesosy miaraka aminao tena tina loatra maminay loatra ny eo amin'ny fanatrehanao Jesosy malalo tina alleluia ancora un fanato funo e tena tino Jesosy
mankasitraka Jesosy tianay loatra ianao Jesosy satria ianao ilay tianay mihoatra ny zavatra rehetra Jesosy mankasitraka dada malala misaotra Jesosy malala misaotra fanay masina malalanay fa manana anao zay alleloia hideranao foana zay tompony tsisy tontolo avelanay anakana ny fiankofanay sy ny fiderana ny anaranao alleloia alleloia misandrata tompony ndreto zay tonga eto androany hitady ianao rery ihany Jesosy ianao rery ihany no ilainay tsy eritreritra nikatsaka zavatra hafa zay androany fa tonga fotsiny zay hideranao tonga zay hiankohaka eto anatrianao hitady anao hikatsaka ny tavanao Jesosy alleloia vangio ny olonao tsirairay avy androany hifankahita aminao ao amin'ny tontolonao Jesosy alleloia 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 fazavana ianao ry tompo ny masoko ahitaniso tsara ianao tsara ianao ifoko idera fanantenako iana azo tonga ideranao Jesosy malala tonga ideranao
indrindra jesosy a halleloia eniko nyvoninahitra ao an-tany rehetra jesosy ny herinao no matoa zao andray ny herinao mbola afahany mijoro jesosy a manompo anao halleloia misotra jesosy halleloia misandrata indray jesosy halleloia Alléluia. Voalohany aloha dia faly miarabasika rehetra tonga soa masara nyty fotoana lehibe androany ity tena lehibe ty fotoana androany ity dia faly miarabanareo koa amin'ny anaran'ny fiombonana solotena ihany eto moa solotena fiombonana iarahabasika ka dia andeha sika hitehaka ho an'i Jesosy amin'ny zavatra lehibe zao ohatrany mora loatra izy ohatrany hoe nataonareo ananga mafahitako an'izao fa ho an'i Jesosy eke fa soatran'izany fa mafimafy kokoa tompoko sy misy mafimafy noho zany ve sasy faly sika ve alao mafimafy alleluia enary tompoko sinisinina moa za zany kely ihany fa nampondraina ny teny dia mizory eto noho zany a itendroany ity dia andro lehibe loatra ary andro a zay misy mampiavaka anazy satria sy mbola nisy tahaka an'ity a teto mazanga sy marina ve zany tiaka mafy sika ny Jesosy an'izay aloha firaisan'ny fiangonana manontolo eto Majunga ary efa novolavolaina nandritra ny fotoana maro izy ity dia nisy fanapa-kevitra lehibe a ny fiangonana manontolo misy nanapa-kevitra ny tendroany ity fa mahatonga asika somary mbola manao an'izao fotsiny mbola tara ny sasany koa mbola manana fotoana androany a mino fa arivariva kely dia ho feno ny olona amen ka noho zany a efa fanapahana lehibe nahazo sodrano tamin'ny président ny fiangonana fa dia président ny fiombonana ny fiangonana ka dia andro miavaka ty androany ity a nizaniza tonga eto araky ny teny zay nomenasika tamin'ny voalohany teo hoe salamo 133 hoe hodidininy Jehova sambatry ny prala raha mifankaty fa hodidininy Jehova eo amin'ny fitahiny ka nizaniza tonga eto androany ka manatrika nyity fotoany ity a dia miomana fa andray fitahina amen andray fitahina ianao amen ka dia sofina rano sady zany a mifahatongavasika rehetra eto asapa zavatra lehibe nareo eto androany ahita zavatra lehibe nareo eto androany ny marary ositrano ny ao anatin'ny olona ny vahana ny olona zany misy ny fitahina lehibe ho azo eto androany amen indrindraindrindra ny hery lehibe zay hoentin'ny mpanompo hoentin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony eto zay ty androany ty andro miavaka lehibe ozy a voasodrano tanteraka misy ka ny antony izy roko eto a amin'ny efatra ny fotoana tonga anomboana izy ty dia hosokafasika zany a ty fotoana androany ity ka dia tehaka mafy sika fa misokatra zany lanona zao fotoana zao amen mafimafy aminaran'i Jesosy zay ry tompo dia misokatra zany lanona ansika eto ny tompo araky ny nanomboana azy teto a fa dia tiako anao ifantoka sara nizaniza miteny eto a dia ny ran'Andriamanitra daholo ny eto zany a zay voatendry eto fa indrindra moa mpanompon'Andriamanitra zay hitondra afatra lehibe eto a dia tiako sika ifantoka tanteraka izy dia makasitraka tompoko makatelina tompoko sotra tompoko sotra ny mpanompon'Andriamanitra ataontsika mbola hitoy a iankohaka eo anatrehan'Andriamanitra mendrika anao an-tsaina ianao Jesosy ny herinao ilay hery tsy takatry ny saina miasa ny fomba tsy takatry ny sainao anatin'ny fonony olona tsirairay avy misandrata indray Jesosy
raisony voninahitra ao anao reriany. Alleluia. Tompony herinao mihoatra izaho rehetra izaho ka ny vonin-drampona manerana ny tany. Tsisy azo anao, tsisy azo arina ny fahatsarana ary omandraky izay ny fiandrianana. Laza hoe tompo misandraha tamin'ny avy indrindra. Tompo misandraha tamin'ny avy indrindrana. Alleluia. Ka ny fidelanana handerana ny tany. Tompo ankiseo anio. Tompo ankiseo anio ny falembiazana. Ka ny voninahitra tompony herinao mihoatra zao rehetra. Tompony herinao mihoatra izaho rehetra izaho ka ny famindrampona hamerana ny tany. Tsy misy
Alleluia ho anao toko mangetahitanao zay fany masina mangetahitanao fatratra ny aminay rehetra aoko feno anao ty toerany ty fany masina mifony olona tsiraray avy ny sainay tsiraray avy ny tontolonay rehetra aoko feno anao aoka tsisy tontolo hafa anelingely eto fa fenonao fany masina no anataka eto amin'ity toerany ty androany alleluia alleluia mesa mahery eto fany masina androany ka sion'ny olonao tsiraray avy fenoi tanteraka rako finyerinao ao mba andetsy oreraka fanaionidianao ka fenoi tanteraka rako finyerinao ao mba andetsy oreraka Si
anao ve hoe matotra be Andriamanitra androany. Alleloia. Zay famatoran'Andriamanitra enjana be zay amaly eo amin'ny fiainanao zay androany. Alleloia. Meo an'Andriamanitra koa famatorana rehetra androany fijoroanao mahakasika anao ray manontolo. Androany misy zavatra mila donotsika isanao ny amby zao tontolo zao. Satria ozy ny tenin'i Jesosy hoe aza ty an'izao tontolo zao nareo izy. Alleloia. Fa rehefa ho avy ozy ny andrina an'izao tontolo zao dia tsy mana ninninina ty amiko izy. Amin'ny fotoana ho avy ny andrina an'izao tontolo zao ka hitany ianao hoe tsisy ninninina ny any aminao, tsy afaka mi-influenceanao za mihitsy izy. Alleloia. Noho zany misy zanak'Andriamanitra eto androany tsy zanako zao tontolo zao tsony ianao, tsy afaka manao fanao zao tontolo zao tsony za sy anao. Alleloia. Androany tsika sanao anao fanatitra ho an'Andriamanitra, tsy hoe kasihana volan'Andriamanitra mba hitahtsika isanao, fa zao hoe fotsika isanao androany mijerevan'Andriamanitra hoe tena maty tanteraka amin'ny ara-bola ve ianao. Alleloia. Tsy mararirary anao ve ninninina miala aminao. Alleloia. Alleloia. Androany misy fotoana mifanatitra zao afaka mamono ianao fa melohan'ny anaovanao aloha dia nio aloha fonao melohan'ny amezanao an'Andriamanitra hoe miona tsara amin'Andriamanitra ve ianao, tena manana an'ilay toe-po ianao amin'ny mahafohy zavatra rehetra rehefa Andriamanitra no miteny hoe omeo. Ozy ny Baiboly any amin'ny Matthieu 6:38 omeo dia mba omeny ianao izy izy. Fatra tsara sady ahitsanao izy na fatratra tsara nomena eo ampifonareo. Androany Andriamanitra androany amezy rehetra ilainao. Fa androany tiako anao mandinika melohan'ny amenezika anao an'Andriamanitra androany dia nio aloha fonao Andriamanitra tena miray tanteraka aminao ave. Tena mitady anao tompo malala androany tsy noho ny asa vitanao, tsy noho ny vola tediaviko, fa te mba iombona aminao Andriamanitra amin'ity arivo ity. Rehefa zay ny hitan'Andriamanitra eo amin'ny fonao, io ny Baiboly hoe na zay rehetra tsy nangatanao ary omen'Andriamanitra anao. Alleloia. Tsangana amin'ny toeranao antotsika sanao fanatitra ho an'Andriamanitra. Alleloia. Alleloia. Asandratro ny tanako. Asandratro ny tanako ho anao Jesosy mpanjakako tianao ilay mpanjakany foko. Raha tsika manao ny asandratro ny tanako anao Jesosy. Asandratro ny tanako ho anao Jesosy mpanjakako Simana
misaotra anteriko anao anteriko hoanao anteriko hoanao indray misaotra anteriko hoanao indray anteriko hoanao ny foko izao Alléluia. Notsikisonao isoatran'Andriamanitra ny amin'ny fahafahana tombontsoa lehibe na fahatsikisonao na mafy atato amin'ny fanjakan'Andriamanitra androany. Alléluia. Atondro ety alohan'ny tananao havanana dia notsikisonao isoatran'Andriamanitra androany. Raha io misaotranao izay androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. So tompony amin'ny tombontsoa lehibe sokafanao anay androany. Tompo amin'ny famonjenao anay tsy voavidin'ny vola ary tsy voavidin'ny ninnininy izany. Efa androany tompo menao tombontsoa izay ary menao fahasoavana. Afaka namafy atao amin'ny fanjakanao. Tompo tonononay izany tonga mampofo ny eo anatrianao satria vokatry ny fonay tsy araray avy. Mankasitraka rainy amin'ny fahafahana misaotrany amin'ny tombontsoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiava-tanana mafy anao ho an'i Jesosy Kristy. Alleluia. Andriamanitra mahay zavatra rehetra ianao, tsy misy tsy hainao atao ary tompon'ny fiainana ianao Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Ianao le Andriamanitra mahery, ianao le Andriamanitra tsy natao-tanana, ianao nomena voninahitra androany. Halleluja. Andriamanitra tsy natao-tanana ianao, Andriamanitra tsy miankina amin'olona ianao, Andriamanitra tsy mila zay omeny olonao fikazanao ihany tena izy. Andriamanitra tsy natao-tanana tokoa ianao.
itoetranao mandehanao azay tianao tsy miovy anao itoetranao mandehanao azay tianao. Isandraty anao Jesosy ô, eo amin'ny fiandriananao mandraky izay anao Jesosy ô, mpanjaky anao. Ao fofany amin'ny lanitra ny tananao makasitrany mpanjaka sy tompony tompo. Lay antony ty fivoriany ty sy antonony nofo rehetra, lay mahefa ny zavatra rehetra sy tompony fofinaina. Izy miazona ny fiainantsika, izy miazona ny fahatsarana rehetra eo amin'ny fiainanao. Lay mitantana anao eo amin'ny fanatreny, lay mitaridalana anao amin'ny fiainana tsara lavitra, lay mpanangana ny osa, mampahery ny malemy, mampatanjaka ny ose. Izy la izy atraiky ho mandrakizay mpamonjy nay Jesosy. Misandraty anao, fampanjaky anao, ianao lay mendrika mandraky izay Jesosy. Ianao Jesosy ny fototry ny fotoan'androany, ianao no ivo ny fotoan'androany. Aoka ny nofo rehetra ahita ny fahatsarana ho fampanjaka ianao. Aoka isandratreto ny anaranao Jesosy. Halleluja. Ho anao ny fakasitrahana mandrakizay, zay rehetra manam-pofinaina, aoka izika hoe halleluja. Ndao itiatanana mafy be amin'ny mpanjaka ny mpanjaka sy voalohany a makasitraka n'ilay tsy totsika tanteraka ny fotoana androany. Androany fotoana fanomboantsika miaraka amin'ny fiombonana eto amin'ny Tobo Masina aty amin'ny Paharingidro. Ty toerany ty a dia toeram-pivoriana fotsiny ihany, fa ianao le fiangonana ho ampakariny. Ataovy amanina moa e. Fa ny zavatra anankiray tena mahafinaritra dia zao, fa maninona retsika no nitao amin'ny eto e, matsiaro ny teny Jesosy zay aho hoe tsy misy afaka manantona raha tsy efa nitao mifanahany raiky zay any an-danitra. Mety tsy fantatra hoe misy programa hafa tokony nalenao androany, nefa noentin'Andriamanitra eto ianao. Za mino fa Andriamanitra tsy tondratondranao fahatany eto zany, fa matotonga eto ianao ho vonjeny ianao, ho atsangany ianao, ho ampahereziny ianao. Ayayayayayayayaya, tsy mareteka ho an'Andriamanitra. Halleluja. Ara-baokely no akaikinao dia teneny tonga soa ianao hoe eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Faharoa alohan'ny hipetrahantsika, tsy haiko tsy hisotra sy akasitraka ny fiombona ny fiangonana kristianina eto Mahajanga miara-miasa akaiky ao anatin'ny misiona amin'ny fanatanterana ny asa fitoniana filazaon-tsara androany. Ary Maria koa ny fantanteran'izao fotoana izao amin'ity takarivo ity a, dia tsy hoe zahay ny nanomana na nanamboatra manokana an'izao fa nirahana tanteraka amin'ny fiombona ny fiangonana kristianina ho voninahitra Jesosy rery a. Ndao ity atanina mafy be ho an'Andriamanitra ho an'ny fiombonantsika. Mandefa afatra mafinaritra ho amin'ny pasteur malalako rehetra ao amin'ny fiombonana eto Mahajanga. Tiako nareo rahalahy. Halleluja. Hiditsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Ary ino koa fa manoana mambavaka daholo ireo rahalahy malalatsika ireo amin'izao ora sy minitra sy segondy zao. Amen.
ny fotoana ohatrao mantsy a somary manahirana kely ho an'ny mbola mikarakara koa ny any am-piangonana sy ny rehetra fa isorana andry zareo namotsitra ny mpino tianareo mba ho tahina tena tianareo ny pasteur anareo andao tia tanao an'ilay pasteur tia be anareo a alleloia mba fahatsika mifandray am-po foana ao anatina mission anankiray dia tsy inona fanitona fanahy ho ampakarina amin'ny fotoam-pijinjana iverena an Jesosy ny amiraha ho an-lanitra maza ho toerany ianao halleloia nisy ny atao hoe zoma masina io zoma masina ny lazaina hoe zoma masina io dia fotoana anankiray a namantsihana an Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana rehefa mifantsihana teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy dia matsiaro a le teniny hoe raha misy manana ondry anankiray mani ivelan'ny vala dia avelany a ny 750 zato le ondry mani zato le ondry an Jesosy ny ray ny nani dia avelany le 750 fa lasa izy mitady an'ilay anankiray zoma masina Jesosy dia tonga ho amin'ny fitadiavana an'ilay jiolahy anankiray a teo anilany navelany 750 fa tonga teo amin'ilay anankiray izy niara-ny antona taminy androany Jesosy dia tonga ihany koa izy a ho amin'ny fitadiavana anao manokana navelany any daholo ny rehetra fa ianao ny tadiavany androany zavatra azy koantoka dia zao hoe angamby ianao lefa nataon'izao tontolo zao hoe faneso nalaimbaraka na ilika natao hoe olon-dratsy misy ny sasany teny hoe tsisy ilana azy fa androany ariva tiako ho fantatrao ty fahamarinana anankiray ity ao am-pony Jesosy manokana ianao averiko ao am-pony Jesosy manokana ianao vakitsika eny lioka toko fatelo amin'ny roapolo hoe lioka toko fatelo amin'ny roapolo ny andiny fa 7 amin'ny telopolo ka hatramin'ny andiny fa 3 amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy ary ny anankiray tamin'ireo olon-dratsy nahantona teo ireo dia niteny ratsy azy teny ratsy an'i Jesosy ka nanao hoe tsy ianao ovan'i Kristy vonjeo ny tenanao sy izahay fa namaly kosa ilay anankiray sady nananatra ny namany ka nanao hoe moa ianao koa tsy mba matahotra an'Andriamanitra na dia izao samy voaheloka izao azy ary marina ny nany amelohany antsika satria marina ny valina nandray ny valina ataontsika isika fa ity lehilahy ity kosa tsy mbola nanao zavatra tsy netina dia kely akory azy ary hoy izy Jesosy io tsarovy a rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao dia hoy Jesosy taminy lazaiko aminao marina tokoa anio avereny hoe anio no iaonanao amiko any paradisy ary rehefa tokony ho tamin'ny ora fahaenina dia maizina ny tany rehetra ka naharitra hatramin'ny ora fahasivy zany eto isika dia mahita tantarana jiolahy mifamaly ary mahita ny Jesosy eo afovoany ohatra ny mitondra antsika ao anatina tantarana ny pilany mpamonjeny zany io sary omeny ny soratra masina io rehefa namaky an'io teny io dia nahatsiaro ny asarobidiny olona anankiray eo mason'Andriamanitra samy jiolahy reto olona anankiroa reto fa ny zavatra nahavariana dia ny fomba namonjeny Jesosy an'ilay jiolahy tonga saina anankiray nametraka ny lanjan'ny fanjakan'Andriamanitra ho ambony lavitra noho ny famonjena rehetra ilainy eto ambonin'ny tany andao hoe hoetika ao anatin'ny saretsaina foy ianao alalana eo anatin'izany atao hoe lalam-pamonjeny zany miaina ny fanjakan'Andriamanitra androany a dia zay mihitsy moa ny titra miaina ny fanjakan'Andriamanitra androany ohatra mahatsiaro an'i Jesosy Kristy zany sy ny fony tamin'ny Lazarosy ao amin'ny jaona toko araky 7:4 Jesosy nanontany tonga hitady hiteny an'i Lazarosy tamin'ny Marta hoe aiza ny nandevenanareo azy ary hoy izy aiza moa ny nandevenanareo azy dia hoy ireo tamin'ny tompoko andeha izaho Jesosy rehefa tonga hitady ianao
dia tsy teny izy hoe tsara levenana maty fa rehefa tonga hitady ianao izy dia teny izy hoe mivoato ao ianao ry lazarosy. Hozy Jesosy hoe taiza izy ny nataonareo, aizy lazarosy ny nataonareo, aiza izy ny nalevonareo. Nareo tsy mahay afa-tsy mandevona fa aiza nandevenonareo azy. Magaga fiainana vitan'i Jesosy mamerina azy fa nitoerana nandevenana tsy hitany hoe aiza, satria izy mpandevina fa izy mpamelona. Tsy marety eka ao n'Andriamanitra. Ohatra zany Andriamanitra rehefa mitady ianao satria tiany ianao. Sahala miteteny zany Andriamanitra hoe fa maninona izy ny tsy eto amin'izao fotoana izao. Niteny Andriamanitra anio ny amin'ireo fahavalo mitady hampahory ianao reo. Dia zao nataon'Andriamanitra amin'ireo fahavalo reo fa nataonareo aiza izy. Ianao amin'io ao anatin'ilay faharatsianao, ianao ao anatin'ilay tsy fahamendrenao kanefa mahavariana fa ianao io indrindra ny tadiaviny. Eo amin'io faharatsiana, olana, matapidalaka lenao io, eo izy miditra tsetra, te ahitanao. Ary eo Jesosy no miantso hoe aiza ianao. Mahavariana. Teto amin'ity tantarany Luka toko telo amby roapolo ity, raha somary iverenantsika kely dia zao hoe Jesosy ny teo afovoan'ireo jiolahy anankiroa. Ny ray teo amin'ny ankavanany, ny ray teo amin'ny ankaviany, dia izy ny teo afovoany. Mafantatrareo rehefa nitorana ilay vehivavy janga, niasaka zany na Maria Magdalena ho vonono ny fariseo sady seo sy ny jiosy, dia nataony zareo teo afovoany. Dia ny zavatra nitranga efa teo afovoany koa Jesosy. Raha vao Jesosy ny eo amin'ny centre tsy maintsy misy sauvé foana eo. Zay no mahatonga antsika manondro azy androany, satria nina sesika eo aminy tsy maintsy tafavoaka, fa zay sesika eo amin'ny olona tsy maintsy voatoraka. Tsisy olona mahavonjy ianao zany, tsisy anaran'olona mahavonjy ianao. Anarana anankiray no mahavonjy ianao, ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Halleluja. Masaino ane naka ny toeranao izy. Naka ny toeran'iny izy? Naka ny toeranao izy. Raha mpanoty ianao dia natao ota mihitsy izy aka ny toeranao mba hahafahany mamonjy ianao sy mampijoro anao ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy. Jesosy teo afovoany jiolahy rolahy. Raha mivakitsika le tombokiny Lioka dia fantatsika tsara ny zavatra nitranga manomboka teo amin'ny 5:7. Samy jiolahy na ny teo amin'ny havia na ny teo amin'ny ankavanany. Fa zao naseho Jesosy sary an-tsaina tao anatina révélation tsotra nanehoany fa reo jiolahy rolahy reo dia reo no Israely sy izao tontolo izao izay ho vonjeny. Tolo tsara ny tanan'izay ty andriana. Avereny zao manaraka anao zay pastera. Mihaino le tenin'Andriamanitra tsara zay. Ahoana mahatonga amin'ny teny hoe ny anankiray Israely ary ny anankiray teo amin'ny ankavanany dia isika. Ny iray le fanekena taloha manondro an'Israely miandry Mesisy mpamonjy. Raha ianao tokoa ny Kristy dia vonjeo aloha ny tenanao vao vonjeo Pastorao dikan'izany teny zany. Zahay miandry Mesia ozy izy ny jiosy. Zay mahatonga anay voageja ao ambanin'ny fahefan'ny Romanina. Te ahita ny voninahitr'Andriamanitra zahay satria zany ny andrasanay Mesia hatramin'izay, fa zay mbola tsy mahita hoe tonga izy. Ka raha ianao le izy dia vonjeo ary ny tenanao afao aloha dia afao koa zay raha tena ianao marina le Mesia. Zay ny amin'ny 5:7. Ary ny anankiray tamin'ny olon-dratsy na antona teo dia niteny ratsy azy ka nanao hoe tsy ianao va ny Kristy, ka vonjeo ny tenanao sy zahay. Zany hoe le jiosy misalasala no mahamesia an Jesosy. Vonjeo ny tenanao sy zahay satria raha tsy afaka eo ianao ahoana moa no amonjenao anay.
ny ray ndraiky kosa dia maneho antsika ny ovafo ary mahita zany a ohatrana mpampianatra zany, ohatrany docteur, ohatrany mpampianatra an'ilay jiosy ny fahamarinana le jiolahy anankiray namany. Dia ohatran'izao fiseho an'le izy. Namaly kosa le anankiray sady nananatra ny namany ka nanao hoe moa ianao koa tsy mba matahotra n'Andriamanitra na dia izao samy voaheloko izao azy. Ary marina ny any amelohany antsika satria nandray ny valina ataontsika sika fa ity lehilahy ty kosa tsy mbola nanao zavatra tsy mety na dia kely akory azy. Dia ozy izy Jesosy eo tsarovy ary rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Inona ny zavatra hitantsika ao anatin'io? Hoy izy fa ianao nga tsy matahotra n'Andriamanitra. Tsika matoa miantony eto mifantsika eto tsika dia mandomy vidiny ny ara-tsitsika tamin'izay nataontsika. Fa Jesosy inona moa no nataony jereo fotry ny mpampianatra sy mitory fahamarinana ho an'i Israely zany izy mahatakatra ny amin'ny Jesosy Kristy sy ny fanjakany. Mba fantatrao ve fa ny tenin'ity jiolahy ty dia nilaza fa Jesosy tsy nanota mihitsy ary tsy nikasinota ohatrohatrany hoe teteny an'izany tsy nanao nininona mihitsy, tsisy nininona namelohana azy satria tsy nanota izy. Ohatra ny mpampianatra an'Israely zany izy hoe tehiteny izy hitory fahamarinana amin'ny jiosy atakatra ny amin'ny Jesosy Kristy sy ny fanjakany. Rehefa tapona ny mason'ny jiosy sy nahalala ny fahamarinana momba ny famonjena dia isika no hitory sy apatsiahy azy ireo ny filazantsara ny famonjena ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Le Mesia nandrasany efa tonga fa izy ireo tsy nahay nandray azy. Zay mahatonga ny Jaona 1:20 fa zay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay mino ny anarany. Tsika natao amerina eo amin'ny jiosy ny fanairana azy ho amin'ny fampakarana azy ho amin'ny plan'ny mpamonjena. Dia ho le faharoa jiolahy amin'ny 1:20 ka hatramin'ny 2:20. Ahoana no nahalalany fa Jesosy tsy mbola nanota mihitsy, nanao zavatra tsy nety na dia kely akory azy. Amin'ny 2:20 izy nahatsiaro izy ny asarobidy ny fanjakan'Andriamanitra, tonga dia nitodika izy ny teny tamin'i Jesosy, tsarovy rehefa tonga ao amin'ny fanjakanao ianao. Le anankiray tia andray famonjeny hita maso miandro Mesia hanafaka azy amin'ny fahoriany eto an-tany mba ho afaka eo amin'ny hazo fijaliana izy. Le anankiray tsy nahoana dia ho faty androany azy izy fa efa ny saina lavitra ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Mba fantatrareo hita eto amin'ilay endrika ifampiresahan Jesosy amin'ilay jiolahy teo anilany nyresaka taminy sy nanome lanja ny fanjakany ny vesatra ho ampon'Andriamanitra. Lay nila vonjy aranofo tsy fantatra hoe nakaiza taorian'le fahafatesana fa le anankiray nametraka ny fanjakana ho ambony nahazo toky antoka fa eo naminy ao am-paradisa anio dia anio ihany. Raha tianao Andriamanitra amaly ny anionao amin'izay faniriana ilanao ny fidiran'Andriamanitra tsetry. Valio aloha ny antson'Andriamanitra amin'izay vesatra ao am-pony Jesosy mametraka alaram-pamena ny fanjakany. Satria le anankiray tsy nahazo valiny no mamaky an'i Jesosy tsy anaisotr'olona voafantsika fa monjo ny olona ho any paradisa. Ny zavatra tsy azo, zavatra tsy azo. Raha azonao zavatra zaraiko androany arivo tsy anao io mihitsy le olona vity fivoriany ty dia olona hoe hiala maina eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zany. Zavatra azoko antoko androany mahazo double portion ianao. Voalohany le anjarandroa omen'Andriamanitra anao, voalohany vonjeny aloha ianao satria manapahatsapany ianao lanja ny fanjakan'Andriamanitra ho ambony sy mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra ilainao. Ka atsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany fa hanampy sy hanaraka anao zany zavatra rehetrarehetra zany. Ka androantsika tsy ampanantena fahagagana fa androantsika amin'ny lanja ny fanjakana. Raha vao mahazo ainao amin'ny toerana anankiray Andriamanitra satria omenao lanja ny fanjakany, misy zavatra tsy maintsy hitranga. Ary io zavatra tsy maintsy hitranga io
tsy azo devoly atao nininina fa ohatran'ny ombo mijery flora maka sisytrano izy a mitazana ny herin'Andriamanitra sy ny tanan'Andriamanitra milatsaka eo amin'ny fiainanao satria ny zavatra mitranga rehefa manapaka eo amin'ny toerana anankiray ny fanjakan'Andriamanitra dia voatsara ny asany maizina. Misy fitsarany mitranga ho azy ry zanak'Andriamanitra isany aza velo vesatra ao anatinao, aza velo vesatra ao anatinao, tsy zavatra manjoanao ka mavesatra ao anatinao androany. Ty tovolahy ty jiolahy matsiaro izy ny asaribidin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mihoatra lavitra no ty hita maso ty. Jereo fa samy jiolahy izy roa lahy, fa na jiolaza le anankiray nataony tsy nety fa ny ao am-pony tsy tanizaniza kay olona manan-javatra izy fa diso lalana. Manana vesatra ny asaribidin'ny fanjakana n'Andriamanitra ao am-pony le jiolahy. Teo izy Jesosy amin'ny 17 anioniona amiko any paradisy. Mametra-panontaniana namaky an'io tantara io fa critère sala amin'ny ahoana loatra reny hoe atonganao any paradisy. Ianao olona bandit, ianao voleur, ianao criminel mahatonga fantsika amin'ny hazo fijaliana. Ianao amin'io masamangataka ho any paradisy. Ry namako, tsy le acte diso na zavatra diso nataonao ny mafindrindra tsy vitan'Andriamanitra ny mamela azy, fa ianao mafotsy mety miverina manaiky ny fahamarina an'Andriamanitra sy ny fanjakany ny olany. Androany eto tsisy anankiray tsara ka hiteny aminao hoe tanisao ny fahadisoanao. Tsy fotoany tanisana fahadisoana zao fa ndraisana fanapahan-kevitra anomezana lanja ny asaribidin'ny fanjakany. Midiky fa rehefa mahatsapa-teny ianao androany fa mila ny famonjena mametraka ny lanjany mandrakizay ho ambony lavitra no ty hita maso ty dia misokatra ho azy ny ao am-ponao misy nenina hitenenana hoe Tompo, tena tsy mendrika tamin'ny zavatra rehetra izay nataoko teo anatrehanao, fa androany anapa-kevitry ny Jehova. Be dia be ny mahay mitanisa ny elony eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy miova akory ny fony, tsy mandray fanapa-kevitra miaina ny sitrapon'Andriamanitra akory. Noho izany tsy dia sarobidy loatra ny tanisanao amin'Andriamanitra hoe reto daholo ny zavatra vitako, fa ny important amin'Andriamanitra na ny zava-dehibe amin'ny androany hariva ianao manapa-kevitra hoe Jesosy io, Jehova, fa io Andriamanitra zay toriko aminao io androany hariva, Andriamanitra afaka mamela ny fahadisoan'ny olona anankiray tena kriminel, tsisy fitanisan-keloka fa tonga dia votsitra ny fony amela azy ary maika izy ny hamonjy azy. Netaetan'i Jesosy teny hamonjy ny olona faran'izay angana. Raha zah ianao androany hariva tsy angatakandro fa tia ny ora isokafany fonao ary tenenanao amin'i Jesosy hoe Jesosy io, raha ronoara ohatr'izao ny fiainako. Misy mantsy olona rehefa tsy mihaikeloka ny olona dia manamary tena ao anaty ota fa manenina ry zay ihany ny tratran'izao, nefa ny mpanota tsy vita fibebahana akory. Ohatrany hoe Andriamanitra ery ny ratsy nefa ny akabiazany zavatra mitranga ho fiainantsika dia vokatry ny nataontsika ihany. Ny adalan'ny olona nefa masimba ny alehany dia ny amin'Andriamanitra ny tezitra ny fony. Aleo ianao fri androany hariva, ataovy malalaka ny ao anatinao. Aza mitorabato sy miteny ratsy an'izay hamonjy ianao. Izy kosa irana miandry ny fotoana iverenanao. Misy zavatra averiko indray. Tsy ilana fifadikanina, tsy ilana vavaka lavabe, fa fanapahan-kevitra dia mivaly. Fanapahan-kevitra dia valy. Androany hariva, tsara fanapahan-kevitra ty bandit
ty voleur ty criminel ty teony eo izy dia niteny amin'i Jesosy. Za tsy ohatran'ny le anankiray. Le anankiray mitady secours eto an-tany zao ny anafaka mifanaintena sy ny fantsika ny tonga tsy ho tafapetraka eo fa ho tafavoaka satria misy Mesia tadiaviny amin'izay ilay zavatry ny tany. Ny anankiray tsy samy mangiry firy zao ihany. Ny anankiray tsy nivakily loha na ho faty azy izy sy zavatra hitrangy eo amin'ny fiainany tsy problemany fa ny zavatra fatany dia zao Jesosy misy toerana tsara lavitra no ty tany ty hitako fa amin'ny alalanao ny idirana any dia zao ny zavatra tsapako manana fanjakany ianao tsy voafety eto an-tany fa misy ny atao hoe mandrakizay ka androany Jesosy eo mba tsarovy rehefa ho ao amin'ny fanjakanao ianao. Dia hozy Jesosy nitodika sy nijery azy paf anio dia anio ihany dia eo namiko any paradisy ianao dia miakatra vita sauvé teony eo. Ny olona tonga tany paradisa voalohany tsy apôstôly tsy evangeliste tsy mpampianatra fa criminel. Tiako tsoina ny fomba fijerinao hoe ianao mipanota indrindra eto ambonin'ny tany ka tsy vitan'Andriamanitra tsony ny hamonjy ianao. Sokafan'Andriamanitra ny fahafahatsika tsirairay avy miditra ao amin'ny famindram-pony androany fa tsy toy izany ny fony Jesosy. Jesosy tsy tonga nameloka anao, tonga Jesosy hanafaka anao. Jesosy tsy tonga hitorabato anao fa tonga izy hanangana anao. Nafatesany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana so an'ny olo-marina fo amin'ny mpanota miverana malalaka ny toerana izy efa nanomana fitoerana ho antsika. Tsy fantatra hoe iza ny tokony hametrahana fanamelohan-tena ao anatin'izany. Aiza amin'izany ny tokony hametrahako ny fanamelohan-tena noho ny fahasoavany tia novotsitra ianao fa manana ny vonina ho aminy mitodi dia manapa-hevitra meolamosina ny fahotana angatao ny fanamasina anomenao fahatsapana maharikoriko ota satria raha mbola fatoranao ao anatin'ny filan-dratsy sy ny zavatra tsaraka ny sitrapon'Andriamanitra ny ao anatinao dia sarotra ny opération hanafahana anao. Zay mahatonga any manokatra ny masinao ndray décision anankiray androany fa raha tapa-kevitra le jiolahy tamin'ny fotoana farany hitodika hiantso an'i Jesosy hoe manana fanjakana ianao, le fahatakarana any amin'ny fanjakan'Andriamanitra, le révélation any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Eritrereto hoe olona tsy nandalo faculté de théologie fa olona avy nangalatra ny saute la course namon'olona ny fantsena tao amin'ny hazo fijaliana lasa profety sy docteur afaka nampianatra ny namany teo akaiky hoe zao ny tena fahamarina fa tsy zany teny rangahy zany. Jesosy tsy nanoto zany mihitsy sady tsy kasy inota nefa izy tsy nianatra nanam-potoana namakina baiboly akory. Tsisy le fotoana kely tsy vitsy mialohan'ny hafatesany selany aina vitsy ny fotoana farany zay bitika indrindra mialohan'ny fotoana hafatesany namantsena azy teo amin'ny hazo fijaliana ny tonga saina izy todika anjery an'i Jesosy. Misy fanjakana aorian'izao fiainana izao. Noho izany fantatra fa misy olona tsy manatsiny eto akaikiko feno fepetra Jesosy tsy manatsiny. Misy ny fanjakan'Andriamanitra ny antso fahatserovana izy. Ry namako, ny olona mety mijery zay hita ety ivelany fa tsy natao alala ny ao am-ponao izy ireny. Jesosy Kristy rery ihany mahalala ny fosiny ao anatinao. Fantany hoe tsara sy mety ny ao anatinao, mety efa ratsy ny nataonao fa Jesosy mahalala ny ao am-ponao. Raha mbola misy fanantenana kely eo am-ponao ny andraisanao famonjena dia manana mihoatra
no zay iverinao fa misokatra ho anao io indrindra ny fony Jesosy androany ariva. Miverena aminy ninninona fahalemenao tany amin'ny lasa dia mijoroa ry atao vitan'Andriamanitra ny fonao. Ozy le jilo ato amin'i Jesosy, tsarovy rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao dia ozy Jesosy, tsaroky ianao fa ianao le endriko, ianao le tahaka, ianao le solony haiko, ianao indrindra ny nahafatesako. Alleluia. Andao ity atanina mafy eo an'Andriamanitra. Ozy izy lerana mana tsarovy dia tsaron'Andriamanitra ny endriny, tsaron'Andriamanitra ny namoronana azy, tsaron'Andriamanitra ny nakarary azy sy nanomboana azy. Famonjena n'io jiolahy io, na io jiolahy rery io ihany aza ny olona teto ambonin'ny tany dia maty amin'ny azy fijalian'i Jesosy. Ko an'io dia an'io ihany dia hiaraka amiko any paradisy ianao. Zanako izy Jesosy, ny fanjakako dia natao an'izay manome lanja ny asaribidiny fisiny. Noho izany ianao miditra beloha an'izay jiosy rehetra makao amin'io toeran'io. Tiako fantatrao fa amin'izao ty tany ity dia ratsy lavitra no tany amin'ny andron'ny Sodoma sy Gomora. Meratsy ny olona fa noho ny olom-bo fidy sy ny fisitsika mbola eto amin'ity tany ity Andriamanitra dia mbola mampiasa ny famindrapony adridrindrindry mandra-pampakarany atsika dia miaritra Andriamanitra satria fantatra Andriamanitra fa reo vitsy izay mijaly sy mitandrina ny sitrapon'ireo dia kitian'Andriamanitra mihitsy ny fotoana dia afoeziny. Kitiany fotoana dia afoeziny. Ka Andriamanitra afaka mikitika fotoana afoezina ary afaka manalava fotoana fohy dia afaka mirekupere fotoana lasa. Zay mahatonga amin'ny teny tsy eo ambadiky ny fotoana ny tahiny ianao, na ambadiky ny fotoana no ikarakarany ianao, fa ny fotoana ny baikon'Andriamanitra rehefa hiasa eo amin'ny fiainanao izy. Mateo 7:22. Ary amin'izany andro izany ozy izy, Mateo 7:20, ny 9:20. Vakitsika eny rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy ary raha tsy efa noafoezina izany andro izany dia tsy misy nofo vonjena fa noho ny olom-bo fidy dia noafoezina izany andro izany. Nafoezina le andro. Dia misy fotoana indray rehefa niady ny Israely tamin'ny Amalekita dia noazon'Andriamanitra ny volana tamin'ny andron'ny Josoa, tsy letika mandra-pavita ny adiny. Dikan'izay nalavain'Andriamanitra indray ny fotoana ao anaty ady mandra-piseho ny fandresen'ny zanany. Dia mba fantatrao koa ny fotoana koa Zedekia, tantara anaty Baiboly zany ny boky Isaia 9:30. Rehefa ny salasala Ezekia mpanjaka ny salasala izy satria tonga Isaia mpaminany ny teny taminy, ahoroany ny etanao fa ho faty ianao. Dia zao no nataony Ezekia, Jehovah-Andriamanitra mba tsarovony na nipoky teo anatrehanao, mivavaka izy. Dia Isaia mbola tsy tonga ny antranony akory fa vao tonga amin'ny lalina mahitsy tsy mivavato izy Andriamanitra. Isaia miverena dia andana teneny Ezekia fa ampitomboky 5 taona ny androny. Dia rehefa tonga tany izy nyteneneny Isaia, mbola mahazo tombonandro 5 taona hono ianao. Tsy nino izy satria Andriamanitra tsy mivadika amin'ny zavatra nylazainy, tsy nintsony Ezekia. Dia ozy izy Andriamanitra, inona ny tianao? Ho ampandrosotsika adiny 10 ny famantaranandro ny aloka sa ho averintsika adiny 10 tamin'izay nimpisahany? Tamin'izay le teny azafady. Dia inona ny zavatra nitrany? Mandehana lazao amin'ny Ezekia hoe zao lazain'ny Jehovah-Andriamanitra Davida rainao, efa nao enoko ny fitarainao, efa hitako ny ranomaso, indro apiko 5 taona ny andronao. Dia zao mba inonao izy fa izaho no miteny an'izany taminao izy Andriamanitra dia ho averiko. Hitanao le masoandro amin'ny enina zao zany dia isa ho adiny 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vadika makany amin'ny 7 maraina. Zany hoe raha jerena zany le masoandro ohatra miposaka avy any andrefana indray miverina metsinanana. Nisy teto an-tany zany rehefa ilalao voary Andriamanitra ka hampanaiky ny olona fa izy no mifehy ny zavatra rehetra. Zany mahatonga an'Andriamanitra tsy dia tena mamaly vavaka antsika rehefa terentsika amin'ny fotoana izy
satria tsika mila mahalala fa tsy ny fotoana no anerentsika azy fa izy no manery ny fotoana amin'izay tiany rehefa mety ny toe-potsika ka miverina aminy. Ny important n'Andriamanitra fonao verina fa tsy fotoana ilainao anaovan'Andriamanitra zavatra aingana. Problème amin'ity génération micro-onde ity dia maiky nahita vokatra eo ny eo, maiky asa micro-onde hafanainaingana satria manenjika fotoana. Andriamanitra tsy adsika terena amin'ny fotoana fa Andriamanitra mamboatra ny fotoana rehetra ho amin'izay zavatra hitany fa apetiny zanany. Ny anjaranao mamboatra ny fonao ety amin'Andriamanitra. Ny anjaran'Andriamanitra milalao ny fotoana mba apety anao. Iza moa manam-po fandroan'ilay fotoana. Misy zavatra tsy azonao zany zavatra teniko zany. Iza manam-po fandroan'ilay fotoana. Ary amin'ity androandroany ity izy anasitana anao izy, anangana anao izy, amonjy anao izy, ampahery anao izy. Satria za mahita androany arivo fa misy fovononao, fo mangeta eta. Halleluja. Anzo misy olona zao tonga eto dia zao nataony hatramin'ny maraina. Andriamanitro miantso anao aho te hiaunamina hatraminy maraina no ny antsovana mangeta etanao zany fanaiko. Hitanareo fanaon'i Jesosy mampatsiaro ny olony. Rehefa mifandraisana dia zao ny teneniny, teo izy ny tenako dia tia kapoaka teo izy ny rako, nofoko ny tena fihinana, ny rako ny tena fisotro. Zao no ataovy ho fahatsiarovana. Dia le jiolahy ndray koa namaly Jesosy eo tsarovy aho. Zany hoe fahatsiarovana zany misarika ny sain'Andriamanitra hiverina any amin'ilay tontolo pahariana. Tamin'izy naharian'Andriamanitra ny endriny, for izy mbola tsy niodina ny dikan'izay, aza mijery ny présentako. Fa jereo le fotoana voalohany namoronanao aho. Mety tsy vita ny mission anao satria criminel ny fiafarako hita maso, fa eto aho mba te hampitodika ny sainao. Fataro fa olonao aho ary ny fororonao tahaka ny endrika aho. Ozy Jesosy vetivety izy tonga dia nahita ny endriny, nahita azy tahaka azy, tonga dia Genesis 1:26 hitan'Andriamanitra. Dia zao tsy le criminel efa tena kopaka be ny hitan'Andriamanitra, fa zanak'Andriamanitra mitovy aminy tokony hiaraka aminy eo am-paradisy. Tonga dia natsara ny Adama mbola tsy niodiny zany izy ohatr'izao anele fahatserovana tena ho apoky hoe tiako hiaina ny olombelona eto ambonin'ny tany. Natsiaro ny endriny Andriamanitra teo amin'ny famoronana ny olona. Halleluja! Natsiaro ny endriny Andriamanitra. Dia ozy izy tsy ohatran'izao tany amin'ny voalohany, tsy criminel ny olona tany amin'ny voalohany, tsy olon-dratsy ny olona tany amin'ny voalohany. Ary io endrika io ny tian'Andriamanitra ho tsaroana androany hariva. Misy endrik'Andriamanitra very, misy sary very tiany ho averina. Le sary tamin'ny voalohany tsisy lolo-po, tsisy fialonana, tsisy fahakalana, tsisy fitenenan-dratsy, tsisy lainga, tsisy fitaka, tsisy fijangajangana, tsisy fahalotona, tsisy fitsarana, tsisy kritiky, tsisy an'izany. Le sary voalohany olona malemy fanahy, be fitiavana, be famindram-po, endrik'Andriamanitra.
aza tedavana na rakofana amin'ny vokatra sy fitahiny ivelany lay endrika mbola tsy hita nefa tian'Andriamanitra ahitananao tahaka azy. Fa raha vao niara-panahy mihitsy ny voakitika tonga dia mitodika Andriamanitra. Io zany tsisy hoe vonjeo aty esitrano zao nataovy zao ataony ho azy zany na tsy angatanao azy. Rehefa maro toerana ny fijoronao sy fametranao ny fanjakany ho voalohany mandrakariva. Amin'ity takariva ity mahita olona be dia be tonga saina androany. Zanako izy Jesosy Kristy nataonao lara-pahamehana amin'ny fanjakako. Tiako fantatrao koa f'Andriamanitra amin'izao ny farany zao dia mitady olona araka amin'ny fony izy. No afoezin'Andriamanitra ny andro fa efa akaiky ny fotoana iverenany satria manomboka mihamasika ny asany devoly mihamasika. Ary io lefa niteneniko tamin'ny fiangonana mandrakariva mila mitandry ny sika Matthieu 4:9-4. Amin'ny anarany fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka anio famantarana lehibe sy fahagagana ary azo ataona ny olom-bofity aza dia ho fitahany. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra aza matimaty-pahagagana sy famantarana fa reny azony devoly hidirana. Rehefa tonga mpaminany sandoka dia anao an'ireny koa izy. Matahodro tsara ny tanan'izay miaina. Fa zany akory tsy midika hoe tsy intsony ianao fahagagana ary tsy ny famantarana. Andriamanitra mahagaga foana izy. Hitanareo malaza be le hoe laisoa plastika any Chine. Ataony zareo amin'ny plastika le izy dia afangarony zareo le vary sy vary koa fa misy vary plastika. Dia rehefa andrahoana hono izy dia malemilemy dia nefa izy plastika fa tsy vary. Misy hono zany. Ary tena misy tokoa le izy satria nasehony zareo tamin'ny documentaire fa tena misy le vary plastika. Kinao zany rehefa mihinana vary plastika dia tsy fantatra hoe plastika ilay izy. Dia tsy hoe rehefa mihinana vary plastika ianao dia lasa tsy te-hinam-bary intsony, maty eo ianao raha tsy mihinam-bary. Fa matoa nisy vary plastika misy zany tena vary tena izy. Nisy original dia nisy photocopie. Tsy afaka ianao tsy ino hoe Andriamanitra mahagaga izy. Mahagaga mandrakandroany izy. Fa zao Andriamanitra tsy maiky ny anao fahagagana izy. Ny fanovana Andriamanitra fiainana dia mianga amin'ny fiovam-po aloha vao ny ambony rehetra. Aza mieritreritra hoe ahoana moa zany le andro mahory paster, ahoana le andro mahory, aza manontany ny andro mahory satria anao tsy iaina an'izany. Jesosy niteny fa rehefa araka ny fony ny zanany tsy avela notratry ny andro mahory sy taraiky farany eto zany. Zany mahatonga aza bakatra anao aloha vao ory be mihitsy ty tany ity. Noho izany miaina amin'ny sitrapony mba ho ampakarina fa aza miandry andro mahory ahoana ny amin'izany aza mitady an'izany akory. Tsy ilainy zany satria anao tsy hoeto. Rehefa tsy etontsika vao tena tonga io andro mahory io. Tena sarotra tokoa an'ireo jiosy ny andray ny filazantsara. Ohatra mahatsiaro an'i Jakoba sy Esau zany ahako. Jakoba ane tsy mendrika andro n'ilay fizikina amin'ny Genesis 7:20. Genesis 27:22. Rehefa nanontany Isaka reny satria jamba Isaka dia zao no nataony. Ary Jakoba nanantany Isaka reny ary izy dia nitsapa azy ka nanao hoe ny feo feon'i Jakoba fa ny tanana dia tanan'i Esau satria nahoana nrakofandry zareo an'le volona ondry le volom-biby iny fa volona be mihitsy Esau dia safony papany ohatra tanan'i Esau zanako satria jamby izy. Nitsodranao ne tsy tokony ho an'i Jakoba fa tokony ho an'i Esau, fa azon'le fizokiana zay tokony ho an'i Esau. Noho izany tsy tokony ho tanteraka teo amin'ny fiainan'i Jakoba zay zavatra nampitondrainy Isaka azy, fa ny nahatonga azy tafavoaka tsy ny feoany fa ny hoditra zay nitafiny. Hoditra zay nitafiny na tafavoaka azy. Hitafio Jesosy. Fa raha ny feo anao mety tsy azo valobavaka ianao, fa rehefa manaky tafy an'i Jesosy ianao jamba Andriamanitra ray fa tonga dia hoe ny zanako zany dia mitsodrano anao izy. Zay ny mahalalana an' Jesosy fahamarinana fiainana. Hitafio Jesosy. Dia hoana ny atsapana ny olona mitafy an'i Jesosy tsy mianofo izy tanteraka amin'ny filany. No marinina amin'ny raha ny zanak'ondry ianao
ary le lehilahy teo afovoany no mifidy anao manomboka androany atonga anao zanaky ny fanjakana olo ny fanjakana ianao noho izany androany ariva tena mamelahy teny an'ity teny ty tsisy hery mifaratsiana tafatoetra zany eto tsy miditra amin'io fanjakana io ny aretina ny rofo ny olana ny faharatsiana ny tsy famendrena tsy miditra n'io fanjakana io fanjakana io ny fanjakana famonjena eo amin'io fanjakana io ny fanjakana mitondra fanasitanana fahatsarana fahasalamana voninahitra famerenana amin'ny laona ny fandresena amin'ny lafondretra ao anatin'io fanjakana io tsika pono ny fanjakan'Andriamanitra noho izany zay nataony Jesosy ho antsika dia natao hisitrantsika androany ariva tsisy sida mahazo mipetraka izany eto tsisy cancer mahazo manapaka izany eto tsisy diabeta mahazo manapaka izany eto halleluja tsisy fampahoriana mahazo miteny izany eto mpono fanjakan'Andriamanitra dia anjakany herin'Andriamanitra ho faran'Andriamanitra ny enatra rehetra eo amin'ny fiainanao ho faran'Andriamanitra ny fahafambaraka eo amin'ny fiainanao ary amin'ity takarivo ty raha vao manomboka tena mibebakeo ianao sahirany Satana tena mitsotra aminao fa sahirana izy teneny hoe anahy fanjakan'Andriamanitra efa sitrak'Andriamanitra ho atao boky ny fanjakany rehefa sitrak'Andriamanitra ho omponao fanjakany dia sitranao anao koa ny fahasalamana ny hery ny tanjaka voninahitra haja fa aleloja ny tsara ny rehetra fohy ny hoaninao zay mahatonga azy miteny niara-panalo maniry mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ianao tahaka izay nambinina amin'ny fiainam-pananao ihany koa fantatrareo fa le namadika ny rano tovany nanangana Lazarosy tamin'ny maty le napahiratra amin'ny Bartimeo jamba ihany no miteny aminao hoe mety sy efa vita ho anao ny famonjena zavatra anankiray fotsiny ny andrasany aminao miverena ny olon'ny fanjakany dia zay manaiky hijoro tahaka azy mitovy aminy toetra toe-panahy satria ny modèle ao amin'io fanjakany io Jesosy mamonjy antsika izy mahatonga antsika ho tonga vavolombelony Jesosy anie tsy tantarainy fa Jesosy iainana tia no vakina amin'ny alalan'ny fisianao ny fisiany tsy tamaso eo akavanany iray satria ao anatinao ny fanany ataovy amen vakina amin'ny toe-tsainao izy vakina amin'ny fitondran-tenanao izy vakina amin'ny fahaizanao mitiny afy izy araka ny sitrapony vakina amin'ny fahatsarany rehetra izy amin'ny alalan'ny fanekenao iaina sy ampiaina ny fahatsarana ny teny lavitra mihoatra noho ny fitoriteny mahafinaritra ny fijoroana mahafinaritra manimba ny filazantsara sy ny fijerin'ny olona an Jesosy Kristy ny fahalalanao zavatra marina be deaibe sy ny fanananao révélation be deaibe nefa tsy mifanaraka amin'ilay zavatra voarainao ny fomba iainanao any farany zao quel sisa de las zao tsy marety aika ao an'Andriamanitra quel sisa de las zao Jesosy la endritsika vaovao raha misy olona ho ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha tsy tokony anaraka anao tsony ireo zavatra taloha na alalana anao tany amin'ny lasa tany tsy tokony alalana antsika tsony zany taloha anao bekizitina amin'izao ianao tokony efa olo ny fandeferana taloha ianao boby be préare fandroanao tokony olo ny fandretretena taloha ianao mahasika fa zao ianao malemy fanahy taloha ianao masomborondolo ny vandravandra be misy fa amin'izao ianao masomboro malala mipitrapitra tsara taloha ianao betibety fa amin'izao ianao olo fanginana efa lasa ny zavatra taloha ianao tia tena fa zao ianao tia mizara mba jereo ry Zakaiosy Bartimeo rahalahy ny volany ny ondam-bola any amin'ny rindrina vola daholo ny afenany any ambany gorodona vola tsy hitantsony asiana satria tsisy banky fa tsy nahita tory vao niona tamin'i Jesosy dia sisy hoe anio tonga zanaky Abrahama izy ny tena zanak'Andriamanitra kay tsy ny olona miteny za zanak'Andriamanitra sasany non ny tena zanaky Abrahama tsy nahazo an'izany mihitsy Zakaiosy raha tsy niova fo izy taloha izy tia vola fa raha vao niona tamin'i Jesosy izy tsisy nininina tsony
lasa daolina nonerako avy efatreny eny atsasaky mifananameko maraelo rehetra zany vavolombelona Zakaiosy mijoro vavolombelona tsy hoe vavolombelona aminareo ahako Zakaiosy io taoriny fianako tamin'i Jesosy nahita fiadanana nahita mifatsana faratapondrindry raha taloha olona mentehitra mivola amin'ny arena amin'ny zavatry ny tany mpametsifetsy mahay mampiresaka mahay manodikodina amin'ny zavatra rehetra manararatra amin'ny fahorian'ny sasany zany ny fiainako taloha fa ankehitriny hoan'i Jesosy mivoninahitra ohatra tsy taherika andreny fa metsifetsako taloha tsy fanonerako avy efatreny daholo nerako dia zao taloha zay niaraka tamin'i Jesosy miliardera fa zao sisa moinkara ny fananako tsasaky ny ampahefany sisa voninahitra ho an'Andriamanitra ohatra mifanohatra amin'ilay vavolombelona tiatsika ore ilay vavolombelona ijorony fa le vavolombelona nijoronona tonga an'i Jesosy niteny hoe androany koa zanak'i Abrahama ianao ny olona tena zanak'Andriamanitra tsy mametraka amin'ny fony amin'ny zavatry ny tany fa nasamy jiolahy ho faty zao azy ny anankiray mbola te hifikitra eto ihany fa ny anankiray namotsy tanety fa tonga dia nitoraka any amin'ny fanjakana engane Andriamanitra androany arivo ahita olona anankiray ametraka amin'ny vesatry ny fanjakana ao am-pony mihoatra lavitra noho ny zavatra ratsy. Halleluja! Tsy fampanantenana tany ny filazantsara fa fiandrandrana lanitra fiandrandrana an'Andriamanitra amen sa tsy amen rehefa ao fanjakana mety io tenenina akaikinao mety io jereo masona akaikinao na nasitrana izy na tsy anasitrana na anafaka izy na tsy anafaka dia mety io androany arivo raha voavotsitra eo fonao io ka miteny an'i Jesosy tsy maninona Jesosy na tsy amaly ahy azy ianao fa mivoko omeko anao ataovy an'izany eo izy tena mifonao manontolo fa tsy tantiny iray rehefa avy eo mahita amin'ny fahorianao eny rehefa mifonao ny azy koa tiako ngotako tiako zao tia fajambany tiako esorina tia androany tsy teteny zavatra be deabe fa sao dia manateny eo ianao alleloia fa zavatra anankiray ny angatahako androany sokafo mifonao an'Andriamanitra miverena amin'Andriamanitra avelao maro toerana mifatsaka an'Andriamanitra alleloia izy la endritsika vaovao Jesosy ny fananganana atsika izy ny fiaina izy ny fahamarinana tsika ny citoyen royaume fanjakana héritier mpandova an'ny Kristy sady mpandova an'Andriamanitra koa ary ny eo amin'ny apôka 5:10 apokalypsy 5:10 mahavarina fianao mihitsy ka ilay fanjakany eto an-tany zay no nanovany anao ahatonga anao fanjakany eto an-tany ary rehefa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitsika ireo ary manjaka ambonin'ny tany izy androany ianao fanjaka n'Andriamanitra ao aminao ny ray ao aminao ny zanaka ao aminao ny fanahy no mitoetra lasa masoandro sy fahazavana hitarafana ny fahatsarany sy ny fahamendrehany ianao ry kristianina havana akaiky ny fotoam-pampakarana andaotsika tsy ho tia tena fa andaotsika farafaratsiny mba hitia ny taranakitsika misy fiatraikany eo amin'ny taranaka ao ny fijoronao raha vao manapa-kevitra ianao ny joro an'Andriamanitra dia ny taninao ny sotranon'Andriamanitra indraindray zany no mahatonga an'ilay tany sitrana satria tsika no miziriziry fanometsiny eto reo mpanao politika reo rehefa naninatika reto ry anina indray no natonga an'io lany andro ianao zordirany amin'ny sisiny rehetrrehetra io angonina ohatranonao daoly diovo fo fa zay madio am-ponao hitan'Andriamanitra mamela eloko mivavao an'zay rehetra etretinao fa fahavalo ao raha sain'Andriamanitra tiavina raha nona mifahavalinao dia omeo inona hony hanina izy raha mangeta eta izy dia mena inona rano sotrony fa ny fanaovanao an'izany dia anambatra inona vainafo atapon-dohany ary ao anaty baiboly tsy isy vainafo nitambatra ny atapon-doha zany raha tsy tamin'ny andro pentekosta ary hitako kay Paoly nampitoraka ny Stefanina lasa feno afo izy rehefa avy eo nanoho ny asan'ny maapôstôly azy satria nahoana Stefanina nivavaka ho an'ny Paoly hoe mamela ny elony
tambatra amin'izay mivainafo le paoly mpamon'olona sy criminel mpitorabato lasa grand tapotre mbola tsisy ohatr'izany mihitsy satria nahoana tsara tsodrano tao amin'ny fialanainy Stéphane izy raha vao Andriamanitra mahita fo azony ampiasaina dia miditra tsehatra manafaka ny afo avy amin'izay fo zay foan'Andriamanitra vonona venao androany arivo tena hiavana amin'Andriamanitra atsangany hoe ny-tanan'izay vonona hiavana amin'Andriamanitra tena mifoko manontolo avy ireo tena mifoko manontolo ny havanako amin'Andriamanitra ary androany arivo amin'ny fotoana mitsangana amin'ny toerana misy ianao mitsangana amin'ny toerana misy ianao halleluja tsy manisa eloka na mitanisa ireo tsiniko fa mijery ny ao am-po yanao asanatsika any amin'ny lanitra ny tanatsika iteny fa tianao loatra Jesosy tianao loatra Jesosy ny fiainany nomeny atsika aza atao zava-pony zany fanoloran-tenany zany omeo lanjany nataonao anao androany arivo ekeo Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana manenena ny amfaratsiana rehetra miverena amin'Andriamanitra kely sisa ny fiainany tany zao rehetra zao dia viverina ny mpapakatra tsy ny famendrehanao na ny asa soa vitanao fa noho ny fitiavany ianao valio ny antsony halleluja makatuapu zany fitiavane nufitiavana eo tsika rehetra tsaka ny tana titsika fa tianao loatra Jesosy Yeah.
enoy kely teteny ianao an'ity fahamarinany tia tamin'i Jesosy nidina nijery ny faratsy ny olona dia tonga niara-nonina tamin'ny olona izy raha ny marina tsy zakan'Andriamanitra mahita fahotana zany fa rikorikony eo anatreny ny fahotana ary tsy tia ho tamandrak'izay Andriamanitra fa rehefa naka ny endriky ny olona izy niara-nonina tamin'ny olona dia nijery ianao izy dia fatany hoe olona osy ianao malemy ianao dia ny tao am-pony voalohany tsy anjely no ny rahany tsy zao tontolo zao no natakalony oravana na o avarotra mba monjeny ianao fa ny ainy nanaiko faty izy hitondra ny fangiry firinao nanaiko kapohana ororana ny esona nitondra ny enatra ny fahafambarakanao teo miazo fijaliana ny sainao isan'ny jiolahy na tsy nanao ninoninona azy maty teo amin'ny toeranao izy dia mba fantatra maharitra ny aminao izy ny olona mety efa leo anao satria betsaka loatra ny zavatra nataonao dia na ianao raha misy fotoana ianao tenanao leo anao indraindray hoe fa manina ary any nanao an'izany tsy afaka hiverina any amin'ny lasanao ianao zay mihitsy ny nahatongavan'i Jesosy tany amin'ny lasanao 2 taona lasa mba nananao antoka androany fa tsy ny zavatra nataonao faran'izay ratsy indrindra no nakanazy tsy hamonjy ianao fa raha androany ianao no miteny ohatran'ilay zanak'Adala misaina teny am-pihinanana kisoa niara-nina tamin'ny kisoa fakofako no hoaniny vao tonga saina izy hoe any an-tranony raiko ny dadako manan-karena be ny dadako manan-javatra maro andeha todika ody any amin'ny raiko lasa izy nody tany amin'ny rainy dia inany ataon'ilay rainy miandro foana n'ilay zanany tantarain'i Jesosy daholo mety ho adalàna sy ditrin'ny olombelona tamin'io zanany adala lasa nivoaka ny tranony eo tranony rainy eo fa ny zavatra nahataitra rehefa nitodika ilay zanany ody mbory lavitra eny dia efa tazan'ilay rainy midika fa isan'andro izy dia mitazana foana rovina ary ny zanako ny ody mba tsy tenenako aminao hoe tsy mpimisy ny masony mijery eny amin'ilay lalam-podiana hoe efa tonga ve sa mbola tsy miverina efa miverina ve sa mbola tsy miverina dia mahatsiaro ny boky ny tononkirany Solomona nahako manambara hoe lay malalako lay atsy misy kilema amin'Andriamanitra na adala azy ianao dia mbola ny fitiavan'Andriamanitra mavita mandrakotra ny fahotanao ka mbola hitenenan'Andriamanitra aminao hoe tsy misy kilema eo amasony ianao satria vory malala tsisy kilema sady ny tsofoiny fa zanany nanolora amin'ny fiainany teo amin'ny azy fijaliana todika izy teo izy natory aho nefa nahatsiaro ihany ny foko nizay ny feo malalako izay mandondonaka manao amiko hoe voay aho ry avako ampakariko ry vory malalako lay ahy tsy misy kilema fa votinando ny lohako ny voloko milantolanto dia kotsa ny andony lany andony alina hitanareo le ririnina mamirifireny Jesosy miaritra eo ivelany fonao miaritra ando atsika mandra-panokatra ho fonao hidirany ao anatinao fa oza efa niala-kanjo aka ataoko ao andray ny fiakanjo efa nioza tongotra aka ataoko ao andray ny fandoto azy fa iny izy efa niditra ao fitoerana iny misy manjoanao niazakazaka indray ianao mandondona mivavaka nampiditra ny tanina teo amin'ny loka ilay malalako dia jereo anie
nangorakorakazy indray ny foko nitsangana movaravarana malalako ihany aho mitete miora ny tanako eny ratsatanako miteterany miora teo amin'ny famohana nity zany na movaravarana ny malalako izy zany efa faly iny ianao fa miverina kanjo ny odina indray izy kalasy verevitra tamin'ny tenena nitady azy aho fa tsy nahita niantso azy aho fa tsy nivaliny maro amintsika no mitady an'Andriamanitra amin'ny filana rehefa teritsika fa tsy mamaly ny antson'Andriamanitra mba hitoetra ao amin'ny sitrapony efa faly Andriamanitra hoe iny zanako fa miverina voainy mivaravarana kanjo ny odina tampoka ianao lasa izy niantso ary zay ty afatra androany arivo ty misy telegrama rapida be mihitsy alefa ny lanitra androany satria naniraka izy satria zao ny zavatra nitranga rehefa mivoaka izy niantso hoe aiza nahita azy ny atily nandehandeha tanàna dia nikapoka ka nandratra azy iny le Jesosy nikapohany mpiambina mandana nalalana mba fisaronana tamin'izy melohany azy fijaliana mampianinanareo satria efa vita amin'ny famonjena Rodolfo ianao mipiasa keliko ianao nandevo keliko mandana mampianinanareo ary zanaka vavin'i Jerusalema raha mba hitanao reny malalako hoe raha mba hitanao le olona ao amin'ny tompotonga androany ariva zao lazaina azy lazao fa marary pitia Jesosy tonga ao amaly ny antsonao ny feoko mitalao maneny naminao na mimiota sy ny falao mamela Jesosy indro ao miveriny watungutrao Jesosy tsisy afa-tsy zao sana irasinity zampisaty fiainana ifampiarana zay tena fiderana telegrama maika be zao avy amin'ny Jesosy avy any Nazarety lazao fa marary pitiao lazao fa marary pitiao ataontsika iteny amin'ny Jesosy androany tikanao Jesosy raha ny fahotana sy ny faharatsiana zay no efika mampisaraka aminao androany ariva Jesosy tena bebaka aminao sakafo vavanao vava amin'Andriamanitra androany teneno Andriamanitra aiverina aminao amaly ny antsonao sy andeha amin'ny fahazarana fa andeha amin'ny sitraponao amaly ny antsonao satria tiako ianao satria mamiko ianao ny rehetra amiko ianao ny ilaiko ianao ny riko ianao ny rehetra eo amin'ny fiainako Jesosy sakafo vavanao teneno Andriamanitra
teneno Andriamanitra, teneno Andriamanitra. Zao ny fotoana, zao ny fotoana, zao ny fotoana mialohana ny no trompeta, zao ny fotoana miverena amin'ny Jesosy. Namasino miasama hery Androany arivo. Ogo templo teny fonony olona ao anatin'ny fahazaranatsy rehetra iaisto zany Andriamanitra. Oka amin'izao fotoana zao izy délivrance-na olona afaka amin'ny fitsangatsangana, ho afaka amin'ny fahalitoam-piainana, ho afaka amin'ny faharatsiana, ho afaka amin'ny tsy famendena, ho afaka amin'ny ota-miafina amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Jesosy milanao zay, Jesosy milanao zay. Halleluja. Kipanjakiray ndreny feony malalany hoe vaya vafainjay dia namovaravaranisy kinanjo anisy fa tsy teo intsony dia nandony lapis mba hitady ilay malalany fo nadinetiny antanan'izy no kapohina noratran'izy zanany anefitsy natazonazy raha mba hitanareo any zany malalako izany zao no afatra ho lazanao azy lazao azy lazao azy fa marary pity amin'ny ahy lazao azy lazao azy fa marary pity aniwe aniuya aniuya aza miandry venanita raha eto ianao mititaka arivo ty mangeta eta tena te iombona amin'i Jesosy. Mangeta eta ianao ny andray an'i Jesosy ho amponao indray anokatra ny ao anatinao iombona amin'ny iray aminy atateraka ny sitrapony sy ny faniriany satria zanany ianao atsangano ny tanao kavanana fa hivavaka ho anao aho. Halleluja. Avereny miaraka amiko zao vavaka zao. Jesosy androany arivo manao fanekena aminao aho. Mamindrafo amiko mamelany fahotako rehetra fandroany ariva Jesosy zanakao aho midira ato anatiko manjaka ato am-poko sorato eo amin'ny bokin'ny fiainana ny anarako zanak'Andriamanitra misaotra ny amin'ny ranao zay mandio aho ho afaka amin'ny fahotana amin'ny faharatsiana amin'ny fahazaran-dratsy amin'ny tsy famendrena rehetra anao a Jesosy afaka. Amen. Apetrao amin'ny lohanao ny tananao. Jesosy Kristy tompo ho androany arivo mivavaka ho an-tsirairay avy amin'ny amenona ho azy ery afany miainao anatin'ny fitehirizany ny fanahy amin'ny fahamasinanao dia le fanahy zay nanangana anao tamin'ny maty tamin'ny hery ny fahamasinany dia aoka ho tanteraka eo amin'ny fiainan'ny tsiray avy ny fitehirizana mandrapatonga ny fotoam-pampakarany amin'ilay fotoana anankiray zay eo natsika mipapakatra eny amin'ny raha malanitra dia tononoko ny fitehirizana anao ny fiangonana
tsy olona zatra manota sy mandeha amin'ny fiainam-paratsiana intsony ianao fa ho fenon'ny fitiavany iaina amin'ny fahatsarany iaina amin'ny famondrapony ary andeha araka ny sitrapony mandrakizay tsofoko rano ianao eo ambanin'ny fahamasinan'Andriamanitra sy ny fahamarinany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Dao tsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Afofany amin'ny lanitra ny tanana dao tsika antso ny fanamasina vavaka tsika ho an'ny marary androany raha marary ianao tonga eto na jamby ianao na mony ianao na marenina ianao na tsy fantatry misy fivitosana any anatinao any na tsy matsiaro teny ianao satria tsapanao hoe reraka na mety mandre fotsiny sofinao mila fantatra ty fahamarinany ty eo mitoerana misy an Jesosy na taizana leny satria ny anarany manjaka eo dia afaka niasa amin'ny fomba tsy takatry ny sain'androany Andriamanitra manana fona sy fahatokina fa ty takarivo ty Andriamanitra ikasika fiainan'olona indray. Halleluja. Atsangano ny tanany zay marary dia atsangano ny tanany dia tsy salama ianao tonga eto ofofany amin'ny lanitra fotsiny ny tananao dia ataotsika natrany ivelany mangataka ny mpiandraikitra rehetra sy ny eo amin'ny fiangonana mpiandraikitra eo amin'ny fiangonana ijery an'ireny olona marary reny rehefa avy eo. Halleluja. Fa hivavaka tsika ho andro zareo androany tsisy séance na fametrahan-tanana aloha fa rapitsy vao misy fametrahan-tanana amin'ny final fa androany vavaka distance fotsiny dia rava ny fotoana androany ary loko Andriamanitra fa hanamarina ny teniny izy mihoatra no ny tanana. Amen. Ny tanana natao amin'ny mare finoana fa ny olona manana finoana an Jesosy parole dia efa mety ny zavatra rehetra tenin'Andriamanitra dia efa mety. Amen. Dao tsy ngataka amin'ny fanamasina androany izy ny tompon'antoka sy tompon'andraikitra mahatateraka amin'ny fanasitrana sy ny fanafahana tsisy olona ampiasain'Andriamanitra manokana izany fa Andriamanitra miasa amin'ny olona rehetra na ianao io azy ampiasain'Andriamanitra ianao androany ataovy. Amen. Fa tsika rehetrareto tsika tsiray avy reto mivavaka mahatonga an'ilay vokatra hitranga eto androany ariva no ny hery ny anarany no ny hery ny fahasoavany no ny hery ny teniny no ny hery ny fanahany. Halleluja. Zany no mahatonga antsika miantso azy satria tsy vita antsika izany. Amen. Afofany amin'ny lanitra ny tananao fanamasinao milanao amen. Halleluja. Agataon fafenun Bamenanon fanane de man. Hallelujah.
ianao vavaka mifanasy ny fahamarinana okiseo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fonao misokatra ho azy androany hariva ny ao anatinao minomana an-tenina an'Andriamanitra ny fanako. Halleluja. Apetrao amin'ny faritra marary ny tananao amin'ny anara mahery ny Jesosy Kristy avy any Nazarety, manomina ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra ahatratranao amin'izao fotoana izao. Tsy za ihany manonona an'izany fa ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra izay tonga eto ihany koa. Mba tsisy olombelona hoe nampiasaina manokana na hiavaka mety noho ny rehetra, fa hiavaka sy anjaka eto ny hery ny anaran'i Jesosy sy ny famonjena izay vitany tamin'ny diakaboka izay nieretatra. Raiso ny fanasitrananao, raiso ny fanafahananao, raiso ny fanasitrananao, raiso ny fanafahananao. Aoka ny sofina marenina andeha, aoka ny maso sy mahita hita indray, aoka ny vava tsy miteny hiteny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aoka ny fivitosana hiaisitra, ny fanaintainana hiala, ny fampahoriana ho rava, fana amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo fanahy ratsy rehetra mangeja sy manarona anao hiaisitra amin'ny anara mahery Jesosy avy any Nazarety. Ako afaka ianao, afaka. Raiso ny herin'Andriamanitra atonganao anapahatsapana androany mikasiky ny herin' Jesosy. Anafaka anao, anaisitra anao tsy ho manzoga sy fatorany faharatsiny amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazarety. Mahita anao androany arivo hikasika amin'ny fiainanao manokana Andriamanitra, anangana anao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Raha tonga eto anao mangetaheta ny kasika, ilay Andriamanitra nanasitrana ny fanahinao, izy ihany koa anasitrana ny ainao, anasitrana ny vatanao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazarety. Sotra raiky fiavana fiainanao aneny sy ny manan-tsaina zany zavatra fanaseonao ho an'ny zaza madinika kosa, ho anao rerany mifankasitrahana mandrakizay. Mandre fivitosana miala, mandre fivitosana miala amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Afofany amin'ny lanitra ny tanao dia misoran'Andriamanitra ny fonao manontolo. Halleluja. Sotra Jesosy, miasa eto amin'ity toerana ity ny fanahinao. Fantatro fa mihetsika eto ny hery ny fanahinao. Manasitrana ny olon'Andriamanitra, manasitrana ny olon'Andriamanitra. Sambatra izay nona sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy novokisana. Sambatra izay rehetra nomena ny fahatokiana an'ilay velona mandrakizay fa miaraka amintsika eto izy. Dia aoka ny rehetra atsapa ao anatiny ao ny fahafenony miasa ao fiainantsika. Manao izay ny velany ihany koa Andriamanitra efa mikasika ny fiainanao amin'izao fotoana izao, mandraisa fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy. Ho derentsika ny anaran'i Jesosy ho fafainy amin'ny lanitra ohatr'izao tanao dia misora azy, sora azy fotsiny. Efa nanafaka ny Andriamanitra, efa nanasitrana ny Andriamanitra, efa tanteraka sady zany eo amin'ny fiainako ho voninahitry ny anarany amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Atsangano hoe ny tanan'izay nisitranan'Andriamanitra dia ataovy ohatr'izao, ataovy ohatr'izao hoe sitrany ianao, afaka ianao aza menatra, ataovy ohatr'izao tsara. Halleluja. Zay afaka rehetra ataovy ohatr'izao ny tanan'izay afaka. Halleluja. Halleluja. Ataovy ohatr'izao hoe mba hitako hoe, ataovy ohatr'izao mba hitako. Makanesa ty aloha le afaka fa confirmeko amin'ny fametran-tanana vetivety. Le afaka rehetra makanesa ty aloha. Confirmeko vetivety amin'ny fametran-tanana. Confirmation amin'ny fametran-tanana fa Jesosy Kristy nefa manafaka. Halleluja. Tsy marary ianao tonga aty efa le afaka. Vehivavy ty eto alohantsika ity a, sepitra nandritra ny taona maromaro. Fandroany tena reny Andriamanitra ny libere tanteraka azy a, afaka tamin'ny fahaseporana izy a, voninahitra ho an'Andriamanitra reny. Aiza le micro anankiray? Micro zafata, le micro sans fil. Eo, inona ny zavatra nitranga ranabavy?
tivitra vantolina satria zany andeha tongotra avy any dia natsiaro sepitra oui dia za nipetraka teo mbola napiditra vantolina dia za rehefa sepitra tsy afaka tena mihira satria le sepitra fa tena tsy sepitra mihitsy teo fa tena nideran'Andriamanitra. Alleluia. Taona firy zany? Maromaro. Alleluia. Apetrao mitratranao ny tananao. Jesosy Kristy, ianao mpanasitrana. Tena mino zay fa efa nafahanao izy. Ary ny zanaka ny afaka anao dia afaka tokoa ianao. Ndao ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Afaka mandehana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aviana salobona afaka tsy mamela azy hivavaka hatramin'izay fa androany a men'Andriamanitra azy ny fifatoana teto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Andao ity tanana mafy eo an'Andriamanitra. Alleluia. Zaho voalohany niditra teo dia miforaka be zany lohako dia rehefa za amin'izay rehefa nahazo vavaka teo dia tsy nanina intsony. Afaka le fanahy tanteraka amin'ny fanasitran'Andriamanitra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Problema momba ny fitsarana le izy raha notrako zany niatrika tribunaly dia ohatran'izany ndray zany lasa mila ho faty alohan'le voan'le problème dia nangataka tamin'i Jesosy aho mivavaka teo dia sitrana ny foko sitrana ny saiko voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany. Krizy amin'ny fahatoratranana zany fahatoratranana raha mbola kina-kely anahy mihitsiny niterahany ray aman-dreniko anahy krizy efa haiko dia aboaka aty mihitsy ny krizy nan'le izy torana tampoka eo zany efa haiko zany le izy dia makana amin'ny anay dia mandeha mamonjy fandriana dia krizy tampoka eo dia afaka le izy azo mivavaka teo nay ka no azao mihitsy dia maly zany manatena be mihitsy mivalako dia nanao infection ana urinaire dia efa saiko tsy handeha satria tena tsy zakako mihitsy mivalako dia tsemboka be foana nandritra ny fotoana tonga teo dia tao anaty mivavaka dia voninahitra ho an'i Jesosy fa afaka. Taminaka zany tatiko amin'ilay akavanana teny dia mamaly amin'ny lamosiko ato za mipetraka dia rehefa nitsangana amin'izay zany za dia hitako zany fiovana izy tena afaka zany tahin'i Jesosy daholo tompoko voninahitra ny antoko fahavombeleto fananomboka tamin'ny fanadiovana ny toby dia misy ohatra biby be zany mihodina ato amin'ny kiboko dia fandona ilay izy dia tena jakako dia mitomany na makaina aloha dia tao afara tao amin'izay tena jakako fa tena natory dia tena hoe Jesosy atory lohany ahy fa zay nazo amoko aina dia ohatra miteny hoe mitsangana fa za manaiky ho resy dia papa miteny teo amin'izay tena tsika androana nasa tongotra fa mivavah dia mandoha ali fa voninahitra ho an'i Jesosy fa za sady nitomany no afaka le izy. Ny narary tato amin'ny sisiny atokako fe teo dia nanomboka nivavaka le teny mpanompon'Andriamanitra hoe mivavah zay olona manana olana aretina dia nanomboka mivavaka dia afaka vetivetika teo ny atoko. Voninahitra n'Andriamanitra Zorobabelibely eto tamin'izao voalohany hiditra teo ohatra nararary vavoniko fa rehefa nitoroten'ny tsara be teo iny
dia lasa sitrana tanteraka ny vavoniko otan'Andriamanitra. narary tamiko zany tanatin'ny 6 mois sarivazana le izy ozatra mahazo atyko dia reto tahaka ny voakapoka marto mahazo aty dia mahazo aty tsy afaka miondana mihitsy zany amin'ny alina rehefa matory ary tapany lohako foana zany tsemboka amin'ny vatako fa le vatako ohatrany tsisy atsemboana dia so zany za mahatsiaro tsemboka daholo dia voninahitra ao an'ny tompo afaka zany tsisy manahitaina zany afaka voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany afahako mijoro vavolombelona eto. Za zany tonga tato izay efa mianaka sy salama fa rehefa nandeha nivavaka sady nivavaka izay dia saorana an'i Jesosy fa salama tsara izay efa mianaka. Mangorangorana voatazo voan'ny gripa daholo izay fa efa tsara izao dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany. tonga dia efa mianaka miaraka afaka daholo. Amen. Voninahitra ho an'i Jesosy ny tena natsapako fa tena nandritry ny tapa-bolana zany tena tsy salama fa tamin'ilay vavaka fanasitrana teo dia natsapa tena maivana za tena sitrana za afaka afaka voninahitra ho an'i Jesosy fa nandritra ny 2 volana za dia narary kibo fa rehefa vita iny vavaka iny dia sitrana soma tsara. Vongo gripa to nandritra ny 2 volana vongo gripa dia amin'izao fa mahatsapa fahasalamana tsara. Tanteraka fanasitrana amin'ny anaran'i Jesosy. voninahitra ho an'i Jesosy za dia narary ny tension hypertension efa 5 volana efa afaka azo satria efa nidraka telo andro za da n'le coma tany amin'ny urgence dia velona soma tsara ny fitain'Andriamanitra dia ato amin'ny tratrako ato zany eto amin'ny tendako eto mbola misy otra manititika kely manelingelina kely anakazy manepinepitra kely fotsiny tsy dia anina fa izay zany problème fotsetavela sotra paster. Amen. za zany tonga eto mizanako aty zany niteraka dia nitombo be le bibitina za avy eto zany da ndesina pasteur tonga dia gaga zay afaka be izy afaka mena izy teonio izy tagny mibavata be ohatran'izy nangezan'le izy fivitosana ohatran'izy le fivitosana io zany le nitenen'i Jesosy teo fivitosana ngeza be tsy sony ho an'i Jesosy rery ny voninahitra sitranasanakao amen so remoty mandeha Alleluia n'Andriamanitra ny voninahitra fa efa nandritra ny fotoana naharitra narary be ty ilay tongotrako amin'ny akavia amin'ny faladia tongotra dia mbola manantena izy za eo amin'ny fiderana eo sy ny andro eo fa rehefa hoe mivavaka dia za tsy mivavaka ho an-tenako fa mivavaka ho an'ilay olona rehetrarehetra eo reo dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa tsy manina ntsony izy izao. Alleluia. fanasitrana ny anaran'i Jesosy rapisy final. Amen. Alleluia. ndao tsika hitsangana amin'ny toerana misy atsika hisotra an'Andriamanitra ny fotsika manontolo. Wow. Tombo Andriamanitro maheranao. Alleluia. Oh, alleluia. Tombo Andriamanitro magaga anao. Alleluia. Oh, alleluia. Atao zao tanana oulala. 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 Maherana. Oh, Maherana. Tombo Andriamanitro.
tsika isotran'andriamanitra mifotsika manontolo fofany amin'ny lanitra ny tananao na nivelana ianao natao anatiny misora azy amin'ny fonao manontolo makasitraka anao zay andriamanitra tsy hoe zavatra nataonao mampifaly anay satria nanao fahagagany ianao fa eny famonjenao mampifaly anay satria voasoratra ao bokyny fiainana ny anaranay makasitraka jesosy ny amikasika amin'ny famonjena amin'ny fanavotana amin'ny hetsiky ny herinao manao fahagagana maneho famantarana manatanteraka famonjena voninahitra ny eo anao rery mandrakizay mino andriamanitra fa ny fotoanana eto raha pitso dia ho tsara lavitra noho ny nanomboanay androany indray satria ny tsara kokoa ny fiafarana ny raharaha no ny fanomboany voninahitra ho rery zany raiko amin'ny anara maheriny jesosy kristy avy any nazareta tsika rehetra na hoe raha pitso a fotoana spesial ho amin'ny vavaka sy fametratanana fa maninona moa fametratanana hoe metratanana marary izy dia ho sitrany reny afaka mijery anao andriamanitra mile fatra ny fononao hoe mbola ohatra marefo kely dia mila fanampiana ianao dia asiana ny fametratanana zany mipasteur rehetra atao ny fiombonana raha pitso a dia izarana tanteraka zany asa fametratanana zany hatrany ivelany rehetrarehetra any amen dia za mino a sy azoko antoka fa hiasa sy ampiasa mahery ny fiainantsika andriamanitra dia raha pitso a izy fandaminana eto ny marary rehetra dia ataontsika amin'iny sisiny iny amen amin'ny sisiny anankiroa le amin'ny sisiny indrindra zany a marary le ataontsika ato sy ato dia ohatr'izay koa le mihodina avy any a atao amin'le sisiny le marary dia isy zany a fiodidinana n'le toerana miaraka amin'ireo mpanompon'andriamanitra mivavaka ny sasany ametratanana dia ny sasany mivavaka dia ao anatin'le izy a iseho voninahitra andriamanitra za mino fa karazana zavatra be dia be no ataon'andriamanitra raha pitso fa androany a zay aloha ny zavatra nisy manompo raha ohatra ka sitrapon'i jesosy a ka mety raha tianao dia mba ho atombokontsika amin'ny telo sasany le raha pitso iza manaiky an'le izy hoe tomboko amin'ny telo sasany dia mba tsy namena be ohatran'izao fa mba manam-potoantsika ao anatin'ny fametratana sy vavaka zany mba misy fotoana kokoa ho lanina ao anatin'le izy amen dia ho tahin'andriamanitra tsika menakavy a zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'andriamanitra amin'ny matoy izao a fa ny fahasoavan'andriamanitra amin'ny matoy izao anareo misy solotena avy ao amin'ny fiombonina ave pasteur amin'ny brao a afaka mba hitsodrano sy hivavaka ety anoloana mba hisorana antsika rehetra io fa tonga ny ray aman-drenitsika andao ity an-tanina mafy be ao an'andriamanitra halleloia raha pisy mbolina mipoka be aloha izay fa izao a tonga avy ianao fa aloha mahita toy izay tantarana dia nitsodrano a makasitraka tsika menakavy a ho fiadanana ny fiainanao rehetra naiza naiza ombanao ialohanao ny fitahiny anaraka anao ny fahasambarana ololo avinao ny fahombiazana
ibatanao ny fandreseny ho mpandresy foana anao amin'ny fiainanao a tsy ho resitsony miala ny fakofiny miala ny tahotra fa mpandresy ianao ary manolotra ny mpandresy amin'ny anaran'i Jesoa amen.